Mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny Mpiaramamaky ny baiboly eto Madagasikara. Mbola faly miarabanao indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izay manaraka tsy tapaka izao fandaharana mana isan'andro izao ho aminao aneny fitahian'Andriamanitra. Iombom-bavaka isika. Andriamanitro, misaotra anao indray izahay amin'izao fotoana izao fa mbola afaka miantso ny anaranao, afaka mideranao, mankalazanao, manome voninahitra anao ary miandrandra indrindra ny fiantranao. Misaotra anao izay ny amin'ny tombo-potoana mbola omenao anay ahafahanay mandre ny teninao ary ahafahanay mahita indray zava-mahagaga ao anatin'izany teninao izany. Jesosy Tompo, te hiaona aminao indray izay androany. Te hiavao indray Tompo. Te handray hafatra sahaza indray avy amin'ny alalan'ny teninao. Ko mangataka indrindra ny fananao mahery hiasa ty anatinay. Anokatra ny fosiny fanahinay. Atakaranay indray ny teny mpitiavana tianao ampitaina anay amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Dia mangataka indrindra Tompo ny fanatrehanao. Fenoy ny fanahinao izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Androany sika dia mbola hanoy ny amin'ny Matio 4:20, ny 7:20 ka hatramin'ny 1:30. Matio 4:20, ny 7:20 ka hatramin'ny 1:30. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ko raha misy manao aminareo hoe indro aty Kristy na indro ary aza mino ianareo. Fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka haneho famantarana lehibe sy fahagagana. Ary raha azo atao na dia ny olom-boafidy aza dia ho fitahany. Indro voalazako aminareo raha teo. Ary amin'izany raha misy manao aminareo hoe indro any anefitra izy aza makany ianareo. Indro ao amin'ny efitrano izy aza mino. Fa tahaka ny elatra avy any atsinanana ka hita hatramin'ny andrefana dia ho tahaka izany ny fiavian'ny zanak'olona. Fa izay toeran'ny faty dia any no iangonan'ny voromahery. Ary raha vao afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo, ny masoandro dia ho amaizinina, ary ny volana tsy ahazava, ny kintana iraraka avy any an-danitra, ary ny herin'ny lanitra ho zongozonina, ary amin'izany andro izany dia hiseho eo amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona. Ka dia hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany, ary ahita ny zanak'olona avy amin'ny kery sy ny voninahitra lehibe eo amin'ny ranon'ny lanitra izy. Ary amin'ny ampanenona ny mafy ny trompeta dia aniraka ny anjeliny izy, ary angoniny ireo olom-boafidiny avy amin'ny vazantany 4 hatramin'ny faravodilanitra rehetra. Amen. Manohy hatrany sika ireo filazana sy ireo famantarana izay hitranga ny amin'ny fiafaran'ny izao tontolo izao. Voalaza eo amin'ny 7:20 sy 4:20 fa misy fampitandremana lehibe izay tokony ho raisintsika kristianina. Dia ny fisian'ny fampianarana sy Kristy sandoka. Isian'ny fampianarana sandoka sy mpaminany sandoka izay aneho fahagagana lehibe, aneho famantarana lehibe, ary ny tena fampitandremana dia na ny olom-boafidiny aza dia ho fitahany. Ny antony anaovan'i Jesosy Kristy ny fampianarana ny amin'ny isian'ny famantarana dia mba hiomanany mpino, hiomanany mpianatra voalohany indrindra izay niresahany, hiomanany vahoaka ary hiomanantsika taty aoriana kristianina
fa tena isy ny farany. Ary misy ny famantarana mazava. Isy kosa nefa ny famitahana lehibe. Isy ny famantarana mazava, fa isy kosa nesa ny famitahana lehibe izay mazava ho azy ataon'ilay ratsy. Jesosy Kristy nampianatra famantarana. Nilaza ny fanambarana zao ny tranga, isy ny horohorontany, isy ny mosary, isy ny fandravan'ny vavetavetana, isy ny firenena hitsangana mely ny firenena. Fa isy ihany koa i Jesosy Kristy mpaminany sandoka. Isy ihany koa ilaza ary Kristy, ary Kristy. Dia nazava ny teny Jesosy Kristy amin'ny fampitandremana, aza mino. Mahalon'izay fampianarana retintsika zany amin'izao fotoana izao. Mahalona izay mety endrika fahagagana hitanao eo amin'ny fiainanao, ataona mpanompon'Andriamanitra, dia mampianatra antsika Jesosy hoe fantaro ny zavatra rehetra. Izaho toetra ny fanahy rehetra. Sao voafitaka ianao. Satria ny fiavian'ny zanak'olona dia ilay zanak'Andriamanitra hitsara ny velona sy ny maty. Voalaza mazava ao amin'ny 7:20, fa tahaka ny elatra avy any antsinanana, izay ho hita hatrany andrefana, tahaka izay ny fiavian'i Jesosy Kristy. Izany hoe, tsy olona no hiteny hoe ary Jesosy, tsy olona no hiteny hoe ary mihitsy Kristy, fa nisy an'izao tary, nisy an'izao tery. Fa Jesosy Kristy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana, ilay nitsangana tamin'ny maty ary niakatra any an-danitra, dia efa voambara fa hiverina mikery sy voninahitra avy eny amin'ny rahona lanitra. Hiverina mikery sy voninahitra lehibe avy eny amin'ny rahona lanitra. Izany hoe raha misy miteny hoe ary Kristy, tsy avy eto tany Jesosy Kristy raha hiverina indray. Koa noho izany, mahaiza misedra, mahaiza mizaha toetra, izay karazana fampianarana reny sofinao. So sanatria mamoky tena amin'ny fampianaran-diso ianao. Ary ny tena zava-doza dia ho tanteraka aminao ty faminaniana izay nolazain'i Jesosy Kristy hoe ho fitahana ny olombefidy. Ny fiarovan-tenantsika ao anatin'izany anefa dia ny fitazonantsika ny fampianaran'i Jesosy Kristy. Ilay fampianaran'ilay Jesosy Kristy ilay marina. Dia milaza fa raha hiverina indray izy dia mikery sy voninahitra ary avy any amin'ny rahona lanitra. Arak'izany ry havana, ny fisian'ny fampianarana izay rentsika eto sy eroa, hitantsika eny amin'ireny fahitalavitra amin'ny alalan'ny hainao manjery maro isan-karazany. Fampianarana izay renao ihany koa na hitanao any amin'ny alalan'ireny internet ireny, dia mangatafa endrena mandrakariva amin'Andriamanitra, hamantaranao ny marina sy ny tsy marina, mba tsy hahatonga antsika ho voafitaka. Ka anaiky fa tena avy eto tany tokoa Jesosy Kristy. Ka na inona mety fahagaganao re eto sy aroa, dia anjaranao kristiana ny mangataka amin'Andriamanitra. Tompo, nampianaro ahay amantatra mazava tsara izay rehetra tena avy aminao marina, sy izay mety fampianarana diso na tena hoe mpaminany sandoka, ka hatonga tena hifikitra aminao. Fampitandremana lehibe iny ry havana. Ary matoa Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra no nilaza izany, dia hisy izany. Ary voalaza any amin'ny firenena hafa tsy eto Madagasikara, fa efa misy milaza azy ho Kristy, ireny le manao hoe goroa reny. Misy milaza azy ho Kristy, motsy efa tanteraka avy any tenin'Andriamanitra, motsy efa tanteraka avy any soratra masina. Ary izany indrindra no tokony ahatonga antsika hiambina, ahatonga antsika hazoto hivavaka, hangataka amin'Andriamanitra, mba hiaro ny fosiny fanahy, tsy ho voafitaky ny Kristy sandoka, ary tsy ho voafitaky ny fampianarana na mpaminany sandoka. Jesosy Kristy tokoa ry havana, rehefa hiverina, fandroany etỳ antany, dia izao hoe avy any an-danitra izy no hitiny, eny amin'ny rahona lanitra, araka ny voambaran'ny 9:30. Ny zavatra efa voambaran Jesosy Kristy teo amin'ny 9:17 ka hatramin'ny 19, dia mazava isy ny farany, isy nefa ny famitahana. Fa anjarako sy anjaranao no mandiny tena, no mangataka amin'Andriamanitra mba ho voaharin'i Jesosy Kristy ao anatin'izany fampianaran-diso izany.
Isy ihany koa ny fitsarana. Kanefa izay efa any Jesosy Kristy dia tsy hatahotra ny fitsarana. Raha ny 720 ka hatramin'ny 130 indray no akatsika fahamarinana, dia mbola manamafy hatrany fa ho avy fandroan Jesosy Kristy. Rehefa vita ny fampahoriana rehetra izay voambarana nomboka tany amin'ny 1 ka hatramin'ny 720, rehefa vita ny fahoriana ny famantarana rehetra, dia hisy elatra tahaka ny elatra avy any antsinanana hita hatrany andrefana. Izany hoe ho resy ho hita maneran'izao tontolo izao ny fiavian'i Jesosy Kristy. Manetriketrika izany. Tsy hisy tsy ahitan'izany raha mbola mananaina. Ary tsy voafetra izany herin'i Jesosy Kristy izany. Tsy tahaka n'ilay ataon'ny mpampianatra sandoka izay teo aloha milaza hoe indro any anefitra izy, indro ary izy, izany hoe olona vitsivitsy fotsiny mahita azy. Fa rehefa hiverina tokoa Jesosy Kristy, dia ny maso rehetra no ahitan'i Jesosy Kristy. Satria tahaka ny elatra avy any antsinanana ka hita hatrany andrefana ny fahatongavan'i Jesosy Kristy. Inona ihany koa ny zavatra hitranga? Ny kintana iraraka, ny herin'ny lanitra hozongozonina, dia iseho eny amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona. Iseho eny amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona. Izany hoe avy any an-danitra ny famantarana, fa tsy etỳ an-tany. Ary ny vokatry ny fisian'izany rehetrarehetra izany dia hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Izany hoe hisy alahelo lehibe, hisy tahotra lehibe, satria ilay zanak'Andriamanitra velona, ilay zanak'olona dia Jesosy Kristy tompontsika, no avy amin'ny kery sy voninahitra avy eny amin'ny rahona lanitra. Ny fiavian'i Jesosy dia izy ihany no manamarika azy. Ary famantarana lehibe sy mahagaga ho hitan'izao tontolo izao. Ary rehefa tonga amin'ny kery sy voninahitra tokoa Jesosy Kristy, ampanenoana mafy ny trompeta, dia aninona izy? Aniraka ny anjeliny tompo, ary angonina ny olom-boafidy amin'ny vazan-tany 4 hatramin'ny faravodilanitra. Izany hoe, rehefa tonga tokoa Jesosy, dia hakany azy izy. Ny anjeliny no irahany, ary hatrany amin'ny faravodilanitra, maneraka ny vazan-tany, dia ireo olom-boafidy, izany hoe ireo izay nino an Jesosy Kristy, ireo izay nanaiky an Jesosy Kristy, no angoniny anjely ho isan'ny mpandova ny fiainana mandrakizay. Ny fahenoana an'izany rehetra izany ry havana dia tsy tokony hiteraka tahotra, tokony hiteraka kosa fampanantenana lehibe hoe hisy ny fahoriana, fa saingy izao andresy miaraka amin'i Jesosy ilay famanana azy. Andresy miaraka amin'i Jesosy ny mino azy, ary hiezinezina izany fandreseny izany. Tsy misy ho adinony Jesosy Kristy na ny iray ary amin'ireo olom-boafidiny, satria ho irahany ny anjeliny anerana ny vazan-tany rehetra, dia ho angonina izay olom-boafidin'Andriamanitra. Fampaherezana lehibe ho antsika izany, fampanantenana lehibe ho antsika izany, fa hafa ny mino an'i Kristy, hafa ny manana an'i Jesosy Kristy, noho ireo tsy mbola mivavaka amin'izao. Fampaherezana fa hisy ny farany, ary any amin'ny farany dia ho angoniny Jesosy Kristy ho any aminy ianao izay mino azy. Mahatahotra kosa nefa izany teny izany ho an'izay olona mbola manamafy fo, tsy te hanaiky an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany, satria raha tena misy tokoa izany dia tsy ho isan'ireo angonina izy, tsy ho isan'ny olom-boafidy izy. Matetika rehefa mandre faminaninany amin'ny fiavian'i Jesosy tahaka izany sika dia misy ny orooro, misy ihany koa ny alahelo, satria mieritreritra ianao hoe anahoana re ny ankonako izay mbola tsy mino an Jesosy, anahoana re ty firenena mbola tsy manaiky an Jesosy ity, anahoana ny havako, manahoana ny zanako. Dia mbola fotoana izao ahafahantsika mitondra azy ireny eo amin'i Jesosy, mivavaka ho azy ireny, mitory ny tenin'Andriamanitra ho azy ireny, ka hahatonga azy ho isan'ny olom-boafidin'Andriamanitra raha ho avy amin'ny kery sy voninahitra tokoa Jesosy Kristy eny amin'ny rahona lanitra. Aza variana ary, anohy mandrakariva ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra etỳ an-tany, satria ho anao pino dia izay ny antom-pisianao. Hiteny tahaka ny Paoly hoe fa Kristy no antony hahavelomako, ary andraisy hanatanteraka ilay iraka lehibe izay napetraka Jesosy Kristy isika ianao hoe hitory ny filazantsara any amin'ny olombelona rehetra, mba hitombo ny isan'ny olom-boafidin'Andriamanitra ho angonin'ireo anjelin'i Jesosy Kristy amin'ny fotoana izay avian'i Jesosy.
safidy anankiroa izany no miandry antsika. Asa anankiroa ihany koa no miandry antsika. Mivavaka ny amin'ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra ary manohy ny iraka lehibe sy manefa izany antsakany sy andavany. Ho anao kosa izay mbola manenty-tadiny, mbola matahotra ny amin'ny fiavian'ny farany, dia tsaroa fa Jesosy Kristy dia maty teo amin'ny hazo-fijaliana ho famonjena an'izao rehetra izao, ho famonjena ny maro, ary tonga izy hitady sy hamonjy ny very, dia ny mpanota rehetra tiany Jesosy Kristy hibebaka. Dia miandry ianao ny Tompo ny amin'ny hanoloranao ny fonao sy ny fiainanao eo aminy. Ka mba ho isany ihany koa ilay olom-boafidy izay ho angoniny ny anjeliny ianao amin'ny fiavian'ny zanak'olona amin'ny kery sy voninahitra avy eny amin'ny rahona lanitra. Fanan'Andriamanitra anie hiasa mikery amintsika tsirairay avy hitondra fandinihan-tena ho antsika ary hahatonga antsika hiasa handray andraikitra tandrify ny amin'ny fanapariana ny fitoriana ny filazantsara, ny fivavahana ho an'ireo izay mbola very. Mivavaka isika. Raha io mbola misaotra anao izahay satria Andriamanitra lehibe ianao. Tianao izahay dia ataonao fantatray mandrakariva ny zavatra hitranga rehefa tonga ny fataperan'izao tontolo izao. Tianao hovonjena ny olona rehetra ka amin'ny alalan'izao fisiana famantarana izao dia tianao ny olona tena hitodika aminao, hiverina aminao, misaotra ny amin'izany Jesosy Tompo. Ny angatahany aminao anefa Tompo. Ampio ny kristiana tsirairay avy. Androso mandrakariva amin'ny fanefana ny iraka lehibe dia ny fitoriana ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ary hitoetra mandrakariva amin'ny fahatokinanao Andriamanitra satria mbola ho avy tokoa ianao Jesosy. Ary izay mino anao, izay nofidianao, angoninao any aminao. Misaotra ny amin'izany toky, ny amin'izany fampanantenana lehibe izany. Mivavaka nefa izay Tompo. Ny amin'ireo havanay, ny amin'ny olona ao an-tokantranonay izay mbola tsy manana antoka akory ny amin'izao fiainana mandrakizay izao. Mivavaka ho azy ireny izahay. Mba ho avy tokoa ny fotoana ahafahan'izy ireo mandre ny teninao, ahafahan'ny fony misokatra ho anao Jesosy Kristy. Anekena ianao amin'ny vavany sy amin'ny fony fa ianao no tompo sy mpamonjy, ianao no zanak'Andriamanitra velona, ka hitondra famonjena ho azy izany Andriamanitra. Ary mba ho isany koa izy ireny, ho mpandova ny fiainana mandrakizay. Ho isany ilay ho angoniny ny anjelinao, rehefa tonga ny fotoana izay hiverenanao amin'ny kery sy voninahitra avy eny amin'ny rahona lanitra. Jesosy vonjeo ireny havana ireny. Jesosy vonjeo ny firenena ihany koa. Dia apetraka feno am-pelantananao Jesosy Tompo izany vavaka izany. Ianao ilay maty teo amin'ny hazo-fijaliana ho famonjena ny olona rehetra. Misaotra indrindra Kristy Tompo. Amen. Mana isan'andro, fandiniana sy fandalinana ny soratra masina, atolotry ny fikambana Mpiaramamaky ny baiboly. Raha nahalinanao izany, azo atao ny mividy CD izay hafarana amin'ny fikambana Mpiaramamaky ny baiboly, Totobato Ranavalona voalohany Antaninarenina. Raha mila fanampanazavana dia antsoy ny laharana tarby 24 809 92 na 032 72 147 27. Ho anareo any amin'ny faritra kosa, ny fandraisa na manatona ny mpiandraikitry ny fikambanana any amin'ny faritra misy anareo.